tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Andeha isika iankohoka sy tsoka an'Andriamanitra, mandoalia ianoloan'ny Tompo nanao antsika, fa izy no Tompo Andriamanitsika. Mbala tsara abantsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry amin'izao fotoagna izao ty. Arabaigna abantsika jiaby tratran'ity alahady FAHA-5 amin'ny alahady tsotra mandavantaogno fandalignam-ponoagna agnatin'ny taogno D. Amizany eglizy loha hevitra atsika amin'izegny riava malala dia ny hoe isika tsirairay no nantson'Andriamanitra sy irahiny. Irak'Andriamanitra atsika ampanjaka ny fitiavany, ampanjaka famarinana sy fandriampahalemagna amin'ny tontolo mpiainansika andavanandra. Oregnitsika amin'ny tenin'Andriamanitra telo aroson'ny eglizy amintsika baka io, ny famelabelarana io loha hevitry io, arahiny fampianarana sy toroteny archevêque Monseigneur Marc Benjamin Caramarson izegny. Kendaotsika iombom-po iaraka ivavaka sy itandregny ny tenin'Andriamanitra. Boky izay mpaminany ao amin'ny toko fahatsota. Tamin'ny nahafatesanao asa-mpanjaka no nahitako ny Tompo, nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana avo sy manerinerina ary nahafen'ny tempoly ny rebareban'akanjony. Nisy serafima nitoetra teo agnatrehany, niantso mafy izy ireo, ny famaly ka nanao hoe: masigny, masigny, masigny Tompo ny tafiky, feno ny voninahiny ny tany rehetra. Niozongozogno ny fanambanian'ny vavahady noho ny feon'izay niantso mafy, ary tonga feno setroko ny tragno. Ka hoy aho tamin'izay: idiran-doza aho, maty aho, fa izaho ologno malotomolotro, ary ny firenena itoerako malotomolotra. Nefa aho nahita maso ny mpanjaka, Tompo ny tafiky. Kanjo nanidina nagnatognahy ny iray tamin'ireo serafima, nitondra venafo teny an-tagnany, nalainy tamin'ny tandra teo ambonin'ny hôtely. Nakasiny tamin'ny vavako izany dia hoy izy: jereo, efa voakasiky ity ny molotrao, ka voaesitro ny heliko ary voaonitro ny fahotanao. Dia nandre ny feon'ny Tompo aho nanao hoe:
iza no iraiko ary iza no andeha ho ay ka hoy aho inty aho iraho aho. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Vateny masina faharoa, taratasy voalohany masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinty. Ry kristianina havana, ampatsiaroviko anareo ny evanjely notoriko taminareo, izay noresinareo sy niorenanareo ary hazo anareo famonjena, raha tananareo araka nitoriko azy taminareo, afa-tsy raha hoe ninonino foana ianareo. Izao ny zavatra nampianariko anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra, araka ny nandresako azy. Maty noho ny fahotantsika i Kristy araka ny soratra masina, dia nalevina izy. Sy nitsangako velona tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina, ary niseho tamin'ny sefasy vao tamin'ny 12. Manaraka izany, dia niseho tamin'ny rahalahy tsy omby 500 izy, ary mbola velona mandraka ankehitriny ny akamaroan'ireny, fa ny sasany ihany no efa nodimandry. Raha efa izany, dia niseho tamin'ny Jakoba izy, vao tamin'ny apôstôly rehetra, ary faran'izy rehetra mba nisehoany koa aho, dia izaho izay toy ny tsy tonga volana. Fa ambany indrindra amin'ny apôstôly aho, ary tsy mendrika hantsoina hoe apôstôly akory aza, satria nanenjika ny eglizin'Andriamanitra aho, saingy ny fahasoavan'Andriamanitra no natozao ahy. Tsy fanatao amiko anefa ny fahasoavana, fa ny asa bebe kokoa noho izy rehetra aho, na tsy izaho, fa ny fahasoavan'Andriamanitra niaraka tamiko. Koa izany ary notorinay, na izaho na izy reo, ary izany koa no ninoanareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, uia ye, raisina intenzanare, bateni masina simayer, alleluia, 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 uia ye, raisina intenzanare, bateni masina simayer, alleluia. Vaovao mafaly dia Jesosy Kristy tompontsika araka ny nandroatany masindalioka azy ao amin'ny toko 5. Tamin'izay andra zegny i Jesosy nijoro teo amoron'ny farin'ny Genizareta ary nifanesika taminy ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra. Nahita sambokely roa niantsona teo amoron-drano izy, fa niala anasa ny aratony ny mpagnarato. Dia niditra tamin'ny sambokely anankiray izay an'i Simona, ka nangataka taminy mba hiatika kely amin'ny tany, vao nipetraka teo an-tsambokely nampianatra ny vahoaka. Rehefa nitsahatra ny teny izy, dia nanao tamin'i Simona hoe mandrosoa eny amin'ny lalina, dia alatsaho ny aratonareo ahazoana azan-drano. Fa hoy navalin'ny Simona azy, Tompoko, efa niasa mafy nandritra ny aligna izahay, fa tsy nahazo na inona, nefa noho ny teninao dia latsako ihany ny arato. Noho nanao izany izy, dia nahazo azan-drano be dehibe,
ka rovitry ny aratony. Ary nanatsika ny namany izay teny amin'ny sambokely hafa izy ireo mba ho avy agnampy azy. Dia tonga ireo nofenony ny sambokely roa ka efa saika nilentika ny sambo. No nahita izany Simona Piera dia niankoka tamin'ny tongotry Jesosy ka nanao hoe, miala amiko tompoko fa mpanota aho. Fa talanjona izy sy izay rehetra teo aminy no niapetsahan'ny hazandrano azony, ary toy izany koa i Jakoba sy Joany zanaky Zebede izay ireraraha tamin'ny Simona. Dio hoy Jesosy tamin'ny Simona, aza matahotra fa hatramin'izao dia agnarato ologno ianao. Dia nampiantsona ny sambokely tamin'ny tany niaraka tamin'izay izy ireo ka namoy ny zavatra rehetra ary nagnaraka azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, dena ny ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana tamin'ny alahady fahefatra teo sika niaraka nandalina an'izay hoe irain'Andriamanitra isika ho vavolombelona ho mpaminany. Ny mpaminany hoe isika dia ireo mahalala ny sitrak'Andriamanitra ka mizara izany amin'ny mpiarabelona, ary izay indrindra isika katolika aho alaliniko izay inoako, katolika aho zaraiko izay inoako, ka izay indrindra amin'izao alahady fadimy mandavataona anoiza sika n'izay fandalinana izay dia azo lazaina fa irain'Andriamanitra isika vita batimy rehetrarehetra ansoiny isika hitondra ny vaovao mafaly tahaka ny Kristy, ary mba ho Kristy mpiarabelona amin'ny olona. Raha afitinina aza dia azo lazaina ho alahady ny fiantson'Andriamanitra ity alahady ity, satria ireo vakiteny telo arosiny eglizy amintsika amin'izao alahady fadimy mandavataona izao dia mitantara sy mandalina mikasika ny fiantson'Andriamanitra. Ny vakiteny voalohany mitantara ny antsona sy nanirahana ny Isaia. Ny vakiteny faharoa dia miresaka momba ny tenany i Masindapoly, ary ny evanjely dia ahitasika anireo mpianatra zay nantsoiny Jesosy ho mpanaratolona, izany hoe ny rainy izara ny fahasoavana azony miaraka amin'ny Jesosy. Ka izany ihany koa no andiniansika ary sy raikiraiky isika vita batemy rehetrarehetra hoe mba ahoana ary izao eo anatrehany izany anson'Andriamanitra izany, satria ny vocation dia mizara telo lehibe ny fomba izerena azy. Voalohany ny anson'Andriamanitra, faharoa ny valy avy amintsika tahaka ny ataony Isaia mpaminany amin'ny vakiteny voalohany, inty aho irao, dia ny lafiny fahatelo dia ny fiainana an'izay vocation zay, ary zay no azo amin'ny tinana ihany koa ny vavaka mikasika ny anson'Andriamanitra, ny fiantson'Andriamanitra ataosika isaky ny talata sy ny alakamisy. Andiniansika araky io vavaka io ny anson'Andriamanitra, mianso asika tokoa Andriamanitra, ary izay no nahatongavan'i Jesosy eto nifisika anambara an'izay hoe mianso asika Andriamanitra araky ny toetratsika sy raikiraiky. Ary dia hitasika zany amin'ny Isaia, hitasika izany amin'ny Masindapoly, ary hitasika izany ao an'ireo apôstôly. Ny zava-dehibe zany dia ny fahaizasika mamaly an'izay anso zay, tahaka nataon'i Isaia, tahaka nataon'i Paoly. Fa ny tena zava-dehibe dia ny fivelomansika an'izay anson'Andriamanitra izay le mahatonga amin'ny volagna teo hoe
ao anatin'ny lafiny anankitelo ny tsy maintsy ibanjinasika sy izeresika an'izay vocation izay sy nataoko dika teny sy anson'Andriamanitra fosiny zany ny vocation sy valy avy amintsika fosiny zany ny vocation sy ny fiainana ny azy fosiny zany ny vocation fa ny fitambarany izy anankitelo ireo ary izay no mahatonga ny masindapoly sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika dia tadiditsika moa fa io tokoa ny tarigetra sika ivelomansika an'izay anson'Andriamanitra ary ny anson'Andriamanitra ho asika amin'ny taorinan'izay filankevitra pastoraly izay dia ho génération mpanorona isika sy noho ny force sika fosiny ilaina izay ilaina ny angovo ilaina ny effort ilaina izay fa ilaina koa ny fahasoavan'Andriamanitra izay no mahatonga sika mivolagna hoe sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika ary dia izay tokoa ny vakiteny aroso ny eglizy amintsika amin'izao alahady 5 mandavataona amin'ny mbola ao anatin'ny fanombohan'ny ny taona isika no mitandre izany vakitenin'Andriamanitra izany ary mahatolotra ny tenin'Andriamanitra ny an'ity ny but ny objectif iainasika an'izay vocation izay ka inona ary zay objectif zay dia io lelazainy masindapiera amin'ny Jesosy no ny teninao dia lasako ihany ny arato izay tokoa ry kristianina havana matetika isika manao asa sy mifagnaraka amin'ny sitrak'Andriamanitra ka sy mamokatra miezaka i Piera tao anatin'ny sambo ary dia milaza ny tegnany ho spesialista izy dia miteny tamin'i Jesosy efatra amin'ny alina izahay no ny asa kanefa sy namokatra dikan'izay hita enisika sara fa raha miasa sy miaraka amin'ny Jesosy isika izay le hoe asa amin'ny alina dia sy amokatra isika ka nefa no ny teninao dia alasako ny arato ka atamin'izay indrindra dia namokatra izy ireo satria nanao araky ny sitrak'Andriamanitra raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia mamokatra maro ary ny mahagénération mpanorona sika eglizy olona velona sika manorona rafitra isika ankehitriny satria izay rafitra izay no ahafahasika mampizoro an'izay hoe eglizy olona velona araky ny toerana misy isika sy rairay avy ary isika eglizy olona velona no manorona eglizy tranon'Andriamanitra ary dia isoran'Andriamanitra ary isorako isika fa misy ezaka ataosika fa izao anefa ry kristianina havana isika sy raikiraika avy pretra voatokana laika fataro fa raha manao ny asan'Andriamanitra isika vo amokatra isika satria Andriamanitra anao ny asasika ary zay no mahatonga sika naka ny teny faneva tamin'ny filankevitra pastoraly mitoera ao amiko ary izaho hitoetra aminareo dia amokatra nareo ary amokatra be dia be dia hitasika ary amin'izao alahady izao ao amin'io evanjely io fa rehefa nanaraka ny tenin'i Jesosy i Piera sy ny namany dia namokatra ary dia izay indrindra ary ho ansika aoka isika anao ny asan'Andriamanitra ary Andriamanitra anao ny asa sika dia enisika koa fa taitra i Piera nahita an'izay vokatra izay miala amiko tompoko fampanota aho sy ny toetra sika zany no tadiavin'Andriamanitra fa isika manolotra ny tena sika dia izay indrindra no safidian'ny i Jesosy i Piera aza matahotra hoy izy fa hatramin'izao dia anarato olona ianao dia izay koa sy isika zany fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no entsika mizara ny finoana katolika ao zaraiko izay inoako sy noho ny fahaizasika na noho ny toetrasika na noho ny
ny saorasika no entisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, ka raha miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra isika dia enosika fa ho tafita isika, ary dia izay no mankahery isika ary amin'izao Alahady 5 mbola ao anatin'ny fanombohan'ny taona isika. Maromaro ny programa izay hitasika amin'ity 2019 sy amin'ny 2020 izay ho karakara isika, ka noho izany aoka isika afoy ka anolotra ny tenasika tahaka ny Piera, ka Andriamanitra izy hikarakara sika ka ampamokatra sika ary ahatonga sika ho mpanarahatolona ny zavatra ilain'Andriamanitra izany dia isika hifikitra aminy ary anatanteraka ny sitrapony. Ry Jesosy Tompo, sain'ny Eglizy matetika izahay hivavaka ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra, sapanahy ary ankehitriny fa mianso anay tokoa ianao, ary sy vitany hoe mianso fa manolotra anay ny fahasoavana ny asa tao amin'ny Isaia, tahaka ny tao amin'ny Paoly, tahaka tao amin'ireo apôstôly. Ka matoky ary zahay fa raha miaraka amin'ny fahasoavanao dia amokatra tokoa, ka hatonga anay ho génération mpanorona, ka ho Eglizy olona velona tokoa izahay, ho Kristy mpiarabelona amin'ireo manodidina anay, ary dia zary ho mpanorona Eglizy tranon'Andriamanitra ETA izahay eo amin'ny fiainanay andavanandro. Ry Jesosy Tompo, miansoa mandrakariva mpiasa maro anompo ny Eglizinao amin'ny fitoriana ny evanjely, ary omeo hery sy hafanampo izay efa nirainao amin'ny perinasa, ka engany izahay anao ny asanao dia ianao anao ny asanay. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izy atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa hipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izy atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny Eglizy, dia sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu seul.